mijery androany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mandresy ny fakapanahy. Tsy haiko raha afaka mieritreritra kely tsika ao anatin'ny segondra vitsivitsy hoe tontolo tsisy devoly. Inona daholo ny zavatra hitranga raha tsy eo intsony ny devoly sy ny ekipany. Tsisy fijaliana intsony, tsisy fahoriana intsony, tsisy aretana intsony, tsisy olona mikorotana intsony, tsisy olona tezitra aminao intsony rehefa sendra vohitsaka ao izy ary anaty bus tsisy. Lamina ny zavatra rehetrarehetra. Tsy misy hoe tampotampoka eo ianao dia lasa tsy te hivavaka tampoka intsony. Vao eo ianao nazoto be, afaka atsasakadiny dia efa kamokamo. Misy fakapanahy tonga sahady, reradraraka sahady, zavatra be dia be ohatran'izany, tsy misy intsony. Ary isorana lehibe Andriamanitra fa tsy nofonono fotsiny izany. Fa ho avy ny fotoana anankiray tena ho ataon'Andriamanitra izany. Mampianatra ny Baiboly fa ho avy ny fotoana anankiray rehefa ho hampiakatra antsika eny amin'ny raholanitra ny Tompo hiverina indray miaraka amintsika dia hanjaka eto an-tany Jesosy. Ary ho fatorana Satana rehefa avy eo ary ho atsika eny anatin'ny fariafo sy ny faramihitsy. Tsy misy intsony izany zavatra tenenitsika izany fa miaraka amin'Andriamanitra tsika, miadana isika, tsy misy makafanantsika intsony. Efa tsy eo intsony ilay namitaka ny Adamaseva tao amin'ny Isaede, ilay tsy mitsahatra ny mamitaka sy mampikorotana ny fiainantsika isanandro tampotra hatreo amin'izany fotoana izany. Izany mahatonga hoe tokony hijoro tsara ianao, tokony hiorina tsara satria misy fanantenana mahafinaritra ange ty famponan'Andriamanitra ty e. Amen na misy tanjony efa manomboka hitatsika, tazantsika ary hirosotsika tsikelikely. Fa izany enefa mbola amin'ny fotoana ho avy, mbola ho ambadika izao fiainana izao. Fa amin'izao fiainantsika izao aloha dia tsy maintsy miatrika ny fakapanantsika, tsy maintsy miatrika ny devoly sy ny demony miara-miasa amintsika, tsy maintsy miatrika ny fanaratsy. Raha vakina ny Baiboly dia mampianatra hoe tsika manana fahavalo, manana ny Satana sy ny miaramilanatsika mitsangana manohatra atsika, satria izy dia manohatra an'Andriamanitra, dia manohatra izay rehetra tian'Andriamanitra koa izy. Dia anisan'izany izy zaho sy ianao e. Izay no mahatonga azy makafanahy antsika, mamely antsika atsy, mamely antsika roa. Misy fotoana ianao mety tsapanao mihitsy indraindray hoe ato dia ato, tsy hitanao intsony izay herehana fa tena maro loatra ny fakapanahy. Fa na izany na tsy izany eny amin'izany rehetra izany dia aoka ho mpandrisy anazy. Amen. Androany aho mba hijery tantarana lehilahy anankiray tsika. Lehilahy anankiray tena fantatritsika tsara mihitsy. Ary raha tena marina ilay modely lehibe atsika dia zay aloha fa ny Tompo Jesosy izay nampilavoretina ny fakapanahy, nampienitra ny Satana. Nandresy Jesosy dia io fandreseny Jesosy ny fakapanahy io no ka tsika lesona hoe inona koa zany no tokony ataontsika ao anatin'izay. Amen na? Nahoara tsika hijery Luka toko fahaefatra raha ohatra ka mitondra Baiboly ianao dia manasanao anokatra ao amin'ny Luka toko fahaefatra. Dia teo vakina manomboka amin'ny andiny voalohany izay efa teny tamin'ny maraina moa dia mahatsara antsika ny teny miverina. Aoka ianao tsy laza hoe zay efa reko, fa za miteny aminao misy zavatra vaovao indray ho raisinao mba mitombo androany na dia teny mitovy aza mitorina taminao tamin'ny maraina. Amen na? Luka toko fahaefatra ny andiny voalohany no atomboka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny ny fanahy tany anefitra 40 andro izy ka nalainy ny devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany ka rehefa tapitra izany dia naony izy. Ary hoe ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno vato mba ho tonga mofo. Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona. Ary ny devoly mitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba voninahitra manatolotra azy zany, ka izay tiako no omeko azy, ko raha iankohiko eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary Israely ihany no tomponao. Ary nitondra azy nakany a Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any.
fa voasoratra hoe izy andidiny anjeriny aminao mba hiaro anao ary ny antany mitondra amin'ireo anao fandraoka avodona amin'ny vato ny tongotrao fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe aza makafana ny Jehovan-Andriamanitrao ary rehefa natapitra izany fakapana rehetra izany ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Nandao azy izy aloha. Saingy zavatra voalohany hitantsika ao anatin'io tantara mahafinaritra io hoe nandao an Jesosy ny devoly. Tsy haiko nareo raha mahita le film reny rehefa misy fanjakana anankiroa iady ao anatiny ka ohatra hoe mahatsapa ny anankiray zany efa tena votsika vandao ilavilefony dia maniraka iraka anankiray miaraka amin'ny soavaly miaraka amin'ny sainakiny fotsifotsy dikan'iny zany hoe resy vitany amin'ity fa dia efa oka re mifona re raha olona miaraka amin'ny saina fotsikely dia ohatra zany misy no mitranga rehefa niatrika ny fakapanana Jesosy nandeha miady mafy tamin'ny Satana tamin'ny hery ny fakapanana nalefany fa rehefa tonga ny farany dia voasoratra hoe nandao an Jesosy ny devoly aloha. Halleluja. Mitazona saina fotsy Satana ary ny teny manao hoe ampy zay zavatra fandray rehefa aveo mandao no akaina aloha hieritreritra indray hoe inona indray ny anao amin'iny anaty tokony mba ohatra izany foana mihitsy hoe isanandro dia mitazona saina fotsy aminao foana Satana hoe vita indray ny androany aloha henitra indray lavilefina indray ny fahavalo mampalahelo ange fa matetika tsika no mitazona saina fotsy tsy ny fahavalo indraindray no mitazona saina fotsy fa isika ary tsy saina fotsy ray roa fa tena saina fotsy ngena be tena hoe tena vita tanteraka ry havana zay manatrika eto natao andresy ny fakapanahy ianao natao andresy an'izany ianao tsy natao hoe hiaran'izany ianao dia lasa ho resy ho lavo amin'izany fa natao andresy amin'izany ianao. Amen. Jereo ake ao ny Korintiana voalohany toko fahafolo dia ny andiny telo amby folo zao no lazay ny tenin'Andriamanitra tsy misy fakapana nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-pana mihoatra noho izay zakanareo fa ny momba ny fakapana dia asiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo zany. Efa nametraka mihitsy Andriamanitra fa tsy maintsy zakanao zay fakapana tonga eo. Zay zavatra ataony Satana eo alohanao dia efa napetraka Andriamanitra dia nomelo mihitsy. Efa nasian'Andriamanitra fetra dia nomelo mihitsy hoe atreky aby ny fetra tsy azo voarana io misy lalana efa nomanin'Andriamanitra andresenao. Halleluja. Natao andresy ianao ange efa voaomany tompo mihitsy zany marina fa avelany makafana antsika ny devoly fa efa asian'Andriamanitra fetra. Hitanareo ny ranomasina fa misy fetra ny ranomasina tsy mihoatra izy eo ihany mandroso izy dia miemitra dia mandroso izy dia miemitra dia mandroso izy dia miemitra ohatran'izany mihitsy efa misy fetra tsy azo ioara misy lalana efa nomen'Andriamanitra koa afahantsika miala raha ny tena marina zany ny fandavan-tenanao no ilaina tahaka an' Jesosy. Dia ataontsika hijery amin'izay ao anatin'ilay tantara teo hoe le fakapanana azo tompo averiko kely zay efa hita tamin'ny maraina teto anankitelo lehibe ny fakapanana ataon'ny Satana tamin'i Jesosy. Zay izy ina voalohany teneno ho tonga mofo reto fatoreto rehefa avy ny fadianiny Jesosy enona izy io zany mila mihinan-kanina izy dia nanome tolotsaina azy Satana manao hoe ka ianao efa nona tonga dia ovao ny vatao ro tonga mofo fa nandà Jesosy. Nandà Jesosy satria fantatry Jesosy tsara mihitsy ary eo amin'io filazantsarany io koa toko faefatra ao ambanimbany eo dia mahitsika ten'Andriamanitra hoe ny osotra zay toraisin'i Jesosy ny fanahy zay tao anatin'i Jesosy dia tsy nomen'Andriamanitra azy anaovany izay tia natao akory fa anaovany ny sitrapon'Andriamanitra mba hitory fandefasana any amin'ny mpifatotra hitory fampahiratana ho an'ny jamba hitory fanafahana ny mandriky hitory ny tenin'Andriamanitra hitondra aina ho amin'ireo olona zay maty ara-panahy. Dia zao tena olana be ankeo zao ndraindraytsika mbola voany devoly ihany ary milavilefona mitondra saina fotsy amin'izay hafan'izay satria mbola be lehibe mihitsy ny kristianina
mampiasa ny fanompona an'Andriamanitra, mampiasa an'Andriamanitra ho fitaovana ahazona ohatran'ny hoe filanjavatra fotsiny, ahazona tombotsoa amin'ny tenany manokana fotsiny, fa tsy misy fitiavana. Misy ten'Andriamanitra amin'ny oabolana hoe ny manan-karena dia maro sakaiza. Tsy haiko raha resy lahatra amin'izany ianao. Manan-karena nge na iza teo namany daholo, satria manam-bola izy, afaka manampy anao, afaka mandoniko alazany zanakao, afaka mandoniko fatranonao, afaka mampindranao ividiananao tomobily, mety ameny anao mihitsy ary iny, afaka manao zavatra be lehibe. Ny manan-karena dia maro sakaiza aloha zany bokony oabolana. Manatra ndray ireo zany olona rehetra, tsy isy miraharaha. Constat zany ny ataon'ny ten'Andriamanitra, satria hoe misy zavatra ilaina azy, fa rehefa avy eo rehefa tsy misy tsony zany ike mahita olona be dia be. Tamin'izy mbola nanambola namany daholo hatramin'ny mpivarotra kafe sy mofony, namany daholo izay andalovany eny, fa rehefa nanomboka tsy nanana tsony izy, tsy isy tsony, aiza daholo aby lasa isamisy Indraindray misy kristiana manao azy hiprofity an'Andriamanitra fotsiny, fa tsisy fitiavana an'Andriamanitra. Ny tena sakaiza nge dia tia amin'ny andro rehetra. Amen. Zany tena namana, tia amin'ny andro rehetra, tsy mijery ny zavatra anananao na tsy anananao, zany tena namana zany. Dia ohatran'izany koa ny tena olona manompo an'Andriamanitra dia tia an'Andriamanitra amin'ny andro rehetrarehetra, na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra. Fa misy kristianina tsy tena zay, azo le fakapanahy io dia ireny tonga mofo rehefa fakana tombotsoa fotsiny, dia rehefa tsy manome ronono intsony Andriamanitra dia mitady omby hafa indray izy akanao. Efa tsy misy tsony ty azy izy makany amin'izao tontolo izao indray no miala mafoy le fanompona, satria resy ny fakapanany. Jesosy tamin'izany dia tena hoe tsy nonofy any ny velomany. Tsy ty fiainany ty no atenaiko an'Andriamanitra, fa raha izao fiainany izao ihany no natenaiko an'Andriamanitra dia mahantra indrindra no amin'ny olona rehetra. Halleloja. Fa manantena azy any amin'ny lafiny rehetra, tia azy any dia hanompo azy mandratra. Amen. Naka ohatra moa tamin'aray hoe aza manao ohatra ny olona le manao mariage gris. Ny mariage gris nge zany e tsy tiany akory ianao hoe raha fotsiny, satria misy antony ao, misy zavatra tiany alainao. Rehefa lasa le izy dia lasa koa izy miaraka amin'ny entakely rehefa eka ne mba tsy kristianina manao mariage gris amin'i Jesosy ianao, fa tsisy olona manao mariage gris ho tonga any an-danitra, fa mariage goara ihany no tonga any. Karaha le blanc koa vao may ratsika, tsy anao goara zany na rosy. Tompony hitantsika rehetra aoka tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny filanjavatra fotsiny ianao, fa aoka hanompo an'Andriamanitra no satria tianao izy, dia ninonina dia resenao zay fakapana rehetrarehetra tonga amin'izay lafin'izay, hanompo ny tompo foana satria tiako izy. Alleluia. Ny faharoa dia atsikaiky ihany le izy hoe nalaina Jesosy nentina miakatra teny amin'ny toerana avo dia avo dia notenenina manao hoe andany ianao mitsabikina any ambany any. Ohatrany hoe te hanosika an' Jesosy Satana ireare fotsiny hanao zavatra tsy tena misy ilana azy. Inona moa tombotsoa ny misaoteny tamin'ny tendrombohitra afa-tsy ny hoe maniditsidiny ianao lasa ohatran'ny volo zay fotsiny. Hoe dia tena tonga iny le anjely raha tena tonga tokoa dia inona ny tombotsoa? Moa nisy fanahin'olona mivonjena ve? Moa ny tombo ve ny ara-panahin'ny mpino? Nahazo trano vaovao ve ny fiangonana? Notahin'Andriamanitra ve ranona na ranona ny vokatry le zavatra? Tsy misy inonina. Hitanareo Satana nareo makafanahintsika amin'ny zavatra ohatr' izany, zavatra tsy misy vokany tsara akory, nefa nakamy fanahin'i Jesosy mba nolalana tenin'Andriamanitra. Fanahy namaly Jesosy hoe aza maka fanahy Jehovahandriamanitra. Petsaka nge ny tenin'Andriamanitra azo aolana ampatonga antsika hanao tsina hanaonao foana amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Za zao efa naheno misy fotoana
hoe misy olona mampianatra hoe tsy azo atao ny mikafa sy manao tsy mety zany raha vao mba miaingoaingo ianao e fa tsy maintsy mahanitra sahirana foana ianao fa raha tsy zany tsy mety eny mety misy ten'Andriamanitra aloha manamarina an'izany e mety mahita olona hoe sahirakirana saotra zany fa rehefa jerenao ny baiboly manontolo anefa dia mahita olona nanamboly ianao manompo an' Jesosy mahita olona nietsiketsika ianao nisy vehivavy atao hoe Lydia ao anatin'ny baiboly voambarina ny soratra masina hoe mpivarotra akanjo volomparasy izy zany akanjo volomparasy zany dia mpanakarena ny manao azy ohatran'ilay mpanakarena be niaraka tamin'ny Lazarosa ny akanjo volomparasy rokony fotsy madinika be vola zany Lydia olona tena tao tsara nefa nanompo an'Andriamanitra tsy manameloka an'izany ny baiboly na le mifanohatra amin'izay ndray hoe tsy maintsy manakarena foana fa tsy mety azona eny misy olona tena zay e taloha tena terenany tsy maintsy manao talon foana ao am-piangonana tsy maintsy manao akanjo mety foana satria hoe zay ny mahazanak'Andriamanitra zay hoe ny valeur anao fa misy olona koa nefa ao anaty baiboly tena tsisy valeur mihitsy tena tsisy valeur mihitsy ary Jesosy ary ny voalohany tsisy valeur mihitsy raha tena maro misy olona maro ao zay tsy olona ohatran'ny olona rehetra mpanarato angety mpianatra Jesosy e tsy tena nambola tsy tena misy roapolo ake mpanao lay mpanao tanty tsy nanana orinasa tsy tena mpanao business be hoe tena nambola be akory fa atonotony ny anty fa nanompo an'Andriamanitra koa izy fa raha vao tsy mitandrina nefa dia ray zay mihitsy le ataony Satana rehefa tsy azony any amin'ilay voalohany ianao dia any amin'ilay faharoandray izy mahatonga anao anaonao foana ampiteny zavatra an'Andriamanitra zay tsy olonazaian'Andriamanitra akory ary zay le toroteko tamin'ny lahady hoe aoka hiala amin'ny fahazazana tsika aoka andinika tsara ianao aoka hisaintsaina tsara ianao hoe tena marina ve zany zavatra zany zay vao mampiatra ny zavatra fatelo ao anatin'ilay izy teo ena le fatelo tena tapon'ny tempoly dia sao tontolo zao miaraka amin'ny voninahiny nalaina fanahy indray Jesosy mba hifantoka any amin'izao tontolo zao any amin'ny voninahitra any amin'ny vola any amin'ny rendrarendra any amin'ny zavatra manintona be dia be za tena mitenena anareo a fa zao tontolo zao koa ine manintony zany fiainana zany voninahitra misy zavatra be dia be manintony eto fa azadino fa zao tontolo zao tsy maharitra fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay zao tontolo zao mandalo vetivety mamotika ihany koa betsaka ny olona manam-pahefana potika ny fiainana betsaka ny olona manam-boninahitra potika ny fiainana betsaka ny olona variana mirendrarendra amin'izao tontolo zao jereo ny efa rano firifiry ny tanora noho ny rendrarendra maty tanora noho ny fiainana zao tontolo zao rehavana zay manatrika eto no resen'ny Jesosy daholo zany dia tsika koa mila mianatra misy ao mpandresy ianao amin'izany rehetra alleloia dia misy fomba anankiroa nampiasain'ny Jesosy tiako mba zaraina aminareo inona ny tokony ataontsika andresentsika ny fatana mety hafa no ireo no misarika anao fa reo no tena azotsika lazainao hoe tena lehibe matetika mpiavy inona ny tokony ataonao andresenao ny fatana tsy hoe tonga ho azy fa tena fitaovam-piadiana mila homanina tsara ohatran'ilay Jesosy amen ny voalohany indrindra aloha nampiasain'ny Jesosy tao anatin'ilay izy tao dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra hoe tsika zany tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra raha tiatsika ny andresiny fanamana rehetrarehetra amen raha tianao no tonga mpandresy tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny tena problème dia zao rehavan'Andriamanitra keto ndraindray tsika ohatra mahavita mijery télé adiny roa izany mbola tsy mijery télé nandritrany adiny ray fa hoe 10 minutes ianao dia lasa tsakady ny tanan'izay hoe za mijery télé zao fa 5 minutes ihany izy ko mijery dia lasa any hoe alefanao zany le izy dia anao le maka toerana tsara biana ndray rehefa veo iza nefa nanao an'izany fa rehefa hijery télé anao a farafaratsony hoe io le vaovao nijeranao tapitra iny zay vao piky io ndraindray vao tapitra iny dia fa lasa ny vaovao anankiray
mifindra rindray dia mifindra ry dia miodikodina eo dia adiny ray adiny roa ohatran'izany io ena le Facebook fiale tsisy hoe ay anao kely aloha rominitra aloha rominitra fa amin'ny ankapobeny eo ianao dia eo misy zavatra be dia be zany ataontsika ohatran'izany maharitra tsika eo fa ny tena problème nefa ndrarentsika tsy maharitra mamaky baiboly tsy tena mazoto mamaky baiboly zay le tena mahagaga hoe fa inona ary ny antony inona ny antony kamitsika ko zany ny antony kamo inandray tianao teneniko kamitsika ka tsy tena rele le teneo zavatra mahafinaritra zany fa kamo ka ny atonga anao miala am'izay dia mandovo ohatran'ny mpanao salamo ndray nefa tsy kamo izy tena mazoto mihitsy atao boky niraketako ny teninao mamy atao ambavako mihoatra noho ny tanteny satria namboarina mihitsy ny sainy hoe Andriamanitra ngeno miteny amiko e dia mamy tao ambava niala daholo ny akamona rehetrarehetra na izany ianao nge rehefa mihaino kabary tsika dia matory daholo e miesontsika rehefa tena lava ny kabary kamitsika tsy abytsika satria hoe kabary fa zao nefa raha ohatra ka kabary ho amin'ny firenena manontolo dia mety atory ianao fa raha hoe filoam-pirenena i kabary ho anao fotsiny tsy matory zany enonao tsara le tsy inona daholo no ataonao ka zay ny olona da lay ohatra mihaino kabary tsika mamaky baiboly atory ihany ianao tsy hamaky ihany ianao fa raha raisinao misy afatra manokana tian'Andriamanitra horeko androany amboarinao mihitsy ny sainao dia azoto ianao angetahety ianao amen hoe Andriamanitra no hiteny aminy misy afatra tiany tompo menandray dia mamaky ianao mandinika ianao lerikely rehefa zay ny ataonao dia angetahety ianao ry havana anao tsika hamaky baiboly fa zay ny fandresena io tenin'Andriamanitra no raisinao io angeno ampiasainy fanahy masina ho fitaovana io no ampiasainy hivoaka rehefa tonga ny fakapanahy mahazo anao io no ampiasainy fanahy masina fa anao mandresa rehefa avy eo nareo hoe mieritreritra hoe ny fironon' Jesosy no tenenireo voasoratra hoe aza maka fanahin' Jehovah-Andriamanitra ao voasoratra hoe tsy nomofy any niveloman'ny olona voasoratra hoe aza mekoky eo anatreny afa-tsy Jehovah-Andriamanitra ao taiza nahitany tompo anareo tao anaty baiboly nianatra baiboly Jesosy namaky ny bokyny lalàna imbetsaka izy nitadidy ny anatratsenjely izy rehefa tonga ny fisedranany zay dia navoaka ny fanahy masina tao anatiny reo tena mazotoa mamaky baiboly amen na ve mateneny namanao reo pairezo izy mazotoa mamaky baiboly averina ihany zany averina foana averina trany andraindray mbola tsy miraikitra ihany dia androao mbola averina mazotoa mamaky baiboly zay ihany manokana fotoana mamaky baiboly na mahery mivavaka be ianao ka tsy mamaky baiboly ianao dia misy banga foanao amen na zay zany zavatra voalohany zay ny tenin'Andriamanitra sabatra ny baiboly io sabatra rehefa tena feno tenin'Andriamanitra ao anatinao manana sabatra maranitra ianao sabatra ny fanahy afaka miatrika amin'izany rehetrarehetra zany ary afaka mampitombo ny finoana koa aza rehefa avy eo miaraka amin'izay amen na zay ny zavatra voalohany ny zavatra faharoa nahatonga an' Jesosy nandresy eo ambony tao verenana vakina kely ate le nikotoko faefatra aloha fa rehefa elaela zay dia jereo le andety voalohany ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina tamin'ny Jordana ary netiny ny fanahy tany anefitra 7 andro izy ka nalainy dia volo fanahy ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tapitra zany dia nona Jesosy aminy koa dia feno ny herin'ny fanahy masina netiny fanahy masina rehefa avy natao batisy izy dia nilatsaka tao anatiny ny fanahy masina feno hery izy dia nandeha niaraka tamin'ny fanahy masina izy ny fanahy masina mihitsy azy no mitondra azy tany anefitra hiatrika amin'ny fahavalo le hery tao anatiny Jesosy no nahatonga an' Jesosy andresiny hery ny fanahy masina tao anatiny dia ianao ka mieritreritra hoe ka izy ane Jesosy dia nomena azy ny fanahy marina zany aloha
fa nay zany na tsy zany Jesosy tena mivavaka. Jesosy tena mivavaka. Tamin'izy natao batisa dia voasoratra hoe ary rehefa natao batisa sy mivavaka izy dia latsaka ny fanahy azy. Entsika mahita azy hoe 4 andro izy, 4 aly ny fadianina Jesosy, nitady an'Andriamanitra izy. Amen. Tao ny lakile ny fandraisana. Ny mahatonga antsika reraka sy io zany dia tsika tsy feno ny herin'ny fanahy masina. Zay mahatonga antsika mora reraka. Manana hery ihany tsika zany. Hitanareo ny tômôbila. Zany izy fotoana efa tratra e. Io tômôbila io rehefa lany lasantsy io, tonga dia mijanona io. Aza mba tratrany ihany ianao. Mandeha ianao mandeha tsara, tsisy ninona mitampotampoka eo. Zay vita. Fa tratra. Tety amin'ny boulevard Lancastel. Lany lasantsy kay ny tômôbila. Dia be dia be ny kristianina lany lasantsy satria tsy feno ny herin'ny fanahy masina. Mandeha ihany aloha, matohatra kely ihany aloha, ny nofinao nge matohatra ihany e. Fa tsy maharitra. Tsy tena mahery, tsy tena matanjaka ny sainao fotsiny, tsy matanjaka ny sainao. Aza mieritreritry zany tsika hoe ny herin'ny fisainanao fotsiny dia ahatonga anao hijoro hatramin'ny farany amin'ny fanomponan'ny tompo. Tsy marina zany. Mampijoro anao mandritra amin'ny 2-3 volana io fa rehefa avy eo hitanao fa malemy ianao. Fa ny ahatonga anao hijoro hatramin'ny farany dia ny herin'ny fanahy masina ao anatinao. Ny osotra Andriamanitra mameno anao dia aoka ianao ho feno ny fanahy masina. Ka tsisy lalana roso tena ry havana. Mazotoa ianao mivavaka. Amen. Mazotoa mivavaka. Ndraindray antsika koa kamo mivavaka. Sa ahoana ndraindray? Tenena aloha namanao. Ndraindray hoe tsika kamo mivavaka. Ny fanahy masina efa tena mampahery anao mihitsy hoe dana mivavaka, ianao kamo mihodikodina eo ianao, kamo ianao tsy mivavaka. Fa raha vao tsy mivavaka nefa ianao isan'andro dia miomana fa saina fotsy ianao zay. Tazona saina fotsy ianao rehefa tapitra ny après-midi, ho tratra ny fahavalo ianao ary saina fotsy be mihitsy. Fa aoka zoto hivavaka. Dia mba hahatonga antsika zoto hivavaka dia zao ny tena tsara ary ny tena fahatsapana iainako mihitsy zaraiko aminareo témoignage. Raha tianao ny hampazoto hivavaka anao, vao maraina mivavaka. Tsy tena mahavita mivavaka zany ianao rehefa tsy vao maraina. Vao maraina mivavaka. Aza manao ninina nampilika telefônina ary. Fa vao manomboka misy zavatra ataonao eo, dia any indray aloha dia varina eo ianao, dia kamokamo eo ianao, dia malaindaina eo ianao, dia lasiny, dia baibay, dia vita. Aza manao ninina mihitsy aloha afa-tsy zavatra tena hoe tsy maintsy tokony atao ihany. Tena hoe tsy maintsy. Raha vao manomboka mananao zavatra ianao, ho avy amin'izay ilay akamoana ilay vavao. Dia tsy hahavita hivavaka io. Efa hoe mila mivavaka fa kely hery. Hay misy tômôbily zany hoe hatramin'ny nahazoko amin'ity tômôbily ity mbola tsy manao lasantsy hatramin'izay. Marina ve zany? Tena marina zany e. Dia mandeha ve ilay tômôbily? Izy kosa aloha tsy mandeha izy. Ampanina. Kristianina ampanina zany, tsy maka lasantsy zany mihitsy. Tsy mandroso, tsy mandeha. Fa ny kristianina mandeha tsy maintsy manao lasantsy ianao. Tsy maintsy mivavaka isan'andro. Amen. Aza manao ninino mifoaza maraina raha ilaina. Raha miditra miasa maraina ianao mifoaza maraina. Dia inona tokony ataontsika mba tonga antsika fo maraina? Matory aloha. Zany ange tsy mila hoe tolotsaina avy any an-danitra e. Inona re Jesosy tokony ataoko tonga ifo maraina? Mila révélation a. Tsy mila révélation zany. Matory ianao aloha fotsiny dia ho taitra maraina ianao. Amen. Afaka hivavaka tsara, afaka ho vonona tsara. Ka ianao ve amin'ny 12 alina foana vao matory, nefa ianao tsy maintsy mifoha amin'ny 5 maraina. Ahoana ary ny atonga anao hivavaka amin'izany? Ka na ianao mifohina ary mbola tsy te hientsika mihitsy. Maika amin'io tsy maintsy andohany. Jesosy hoe mipelako pelatananao. Amen.
mbola mampitazona saina fotsy ihany raha izy mila mivavaka tsika. Amen. Mila mivavaka. Faharoa, ataovy mahafinaritra le vavaka. Ny tena tsy mahafinaritra amin'izy koa le mivavaka pastera naverinao hoe vavaka le heninao hoe oatra mahafinaritra be mihitsy mivavaka an'iny dia ino le zanao averiny fa tsy le any anatiny fo tsy hafinaritra anao io fa rehefa ataonao resaka tena avy aminao mihitsy io dia mahafinaritra anao ianao miresaka zay fomba firesanao amin'ny tompo mety mibadabada ve ianao mety tsy zao aza dia manao am'le regny tena mifona milaza amity a ndripitsika efa tranainy fa misy fehezantena miverina foana isaka no mivavaka iny foana iny ohatra hoe tsy manankolazaina koatran'iny ohatra hoe vao misokatra ny vavanao zany a dia efa tonga dia efa misaotra metsakanao zany mbola afaka hivavaka indray amity androanity nefa ndraindraiky sainao tsy ao akory zany no mahatonga anao malaina mivavaka zany satria tsy miasa akory le sainao ka fa rehefa tena ataonao mifona rehetra androany a eto anaty amin'ny tompo inona no laziko zany meritreritra mihitsy ianao 5 minutes inona daholo aloha mihinako amity androany efa eo ianao zay ny anomboanao azy ake inona daholo no tena ilaiko inona daholo no tena tokony entina mibavaka mety raisinao atsoratra mihitsy eny ary lasa ritsika zao toboy amin'ny fisaorana sy fiderana atoboy amin'ny fankalazana n'Andriamanitra aseseho am'izay le teboka rehefa netriretinao tsara teo ao anatiny anao mivavaka mety misy hevitra tonga tampoka vampifanahy masina hoe pastera hoe ny fiangonana hoe zao entinao mivavaka mandritra am'le fotoana mahaiza mivavaka fa ndraindray tsika ihany mahatonga atsika malaina nge fa rehefa tena ataonao mahafinaritra io a mitombo ianao a mitianao le izy a feno ny fanahy masina rehefa mahery mivavaka tsika dia feno ny fanahy ary ao anatin'izay dia zao ndao mba hifady aminy Jesosy kely hifady aminy 7 andro 7 alina ndao mba hifady amina isika rehefa mifady aminy ianao aloha aza mahoatra ny fariseo sy ny sisa hoe tsy maintsy atao fantatry ny daholo be mihitsy zany hoe tena mifady ake zany eta misabotsy fa tena non na ozy nareo tena non ny tena tsara ary tsisy mahalala akory ianao zay atao amin'ny tananao akavanana aza atao fantatry ny akavia akory fa tonga ianao mifady mety ame tokantranonao io tsy fantatro mety ny asa botsy atao am-piankona fa manokana ianao fotoana dia mba mifadihanina fa misy loharanokery mahafinaritra ao misy hery avy amin'Andriamanitra ao anatiny ao manana tanjona tsara hoe inona zavatra tena tianao ataon'ny tompo eto amin'ny fifadikaniny zay ny tena problème mange dia zao kosa tsy mifady haniny tsika raha tsy krizy any Madagasikara sy any amin'ny firenen-kafa dia misy any atao efa miavana-pirenena fa io tsisy io raha tsy misy krizy tsy misy mihitsy hoe dia ampiava-pirenena zao tsisy manina tsisy zao tokony asina fa milamintsika reto a andao mihitsy aloha ivory a dia inona daholo le teboka tsy mety fa so hiteraka krizy eo ndray efa migidragidra be tsy mety miavana mihitsy dia indraindray kristianina ohatry zany mivavaka rehefa misy krizy any no mifady any olana mafy zavatra saro zay ko hoe andeha fa ny tena kristianina tena takan'i Jesosy a dia Jesosy angana nana olana tsy zike manakana ny asa fanompony amin'Andriamanitra izy dia lasa izy mifady any Paoly avy vao nanomboka niova fo dia nanao fivadikanina 3 andro androany izy nyconverti a tonga dia 3 andro 1 2 3 andro zany izy naray an' Jesosy alahady ohatra dia androany milatsinainy amin'ny talata amin'ny alarobia izy vaninakany tonga dia mifady any tsisy hoe olana be azavan-tsarotra sy non fa amin'ny fotoana rehetrarehetra aoka ianao hifady anina rehefa misy zava-tsarotra da diaviny tompo fa aoka koa ianao hitady an'Andriamanitra ny fifadikanina na tsy misy zava-tsarotra amen satria mila fahasoavana foana tsika mila miery ny fanahy masina foana atsika ao a ty andafina re matahotra ny tsinakanina nga raha misy age olona tena tokony azoto ifadianina dia tsika aty e misy taona lasopy rao no resaka tamy nanao lasopy zay dia nanasany quartier rehetrarehetra dia sasa rehefa manamanasara le légume zao 30 € angely laniko tamin'ireny légume rehetra lasopy roy tena nanao lasopy légume nandany tsara asina zao
dia mbola mividy ako pays no vidiko ito fa tsy le vakoisy pays akoroa avy eo nefa nitonga teo anaty andramaso fotorona izy leo akory izy dia tsy ninana le lasopy tsika ty zany a nefa hoe leo sakafo leo tsy te hinana tsony ahy marina aloha zany e samy izy taona miteny avantsary tena tsy te hinan-kanina poma fotsiny tsy te hinana tena leo tsy te hinana tsony dia tsy tsika ve tena tokony azoby hitaraindray mampivakikanina lao misy aloha tena zany tsy mihinana androany mahatsara mihitsy koa zay mitady an'Andriamanitra fandraindray ohatra atao tsika indray malahina be le olona efa matinona ny Madagasikara indray a mahavita manao herinandro a 3 andro a 4 andro a fa tsika indraindray a ohatra hoe tsy haiko hoe riavana zay manatrika eto aoka mba hoampalemena ny nofo indraindray za tsy mitena anao manojao le ampisanjany io mitena anao karavasivasio mandolia amin'ny kapisily sy nisizy fa ozy aho hoe tsara koa mba atao ferinaina no tenanao manetry tena mifarany ambany eo satria ny tompony fananao am'izay fotoan'izay a manoka tena izy ake hoe le fotoana tokony laninao amin'ny latabatra amin'ny fihinanakanina dia laninao amin'ny fanatrehan'ny tompo hoe hitady an'Andriamanitra ianao hoe amen dia hitanao fa le hery tao ny Jesosy koa no ao anatiny dia hitana saina fotsiny fahavalo andresinao hitanao ny voninahitra farany angamba toro-hevitra amin'nytadika amin'izay hoe tsara aloha hoe mifady aky anao sady miasa sy manao zavatra fa ny tena tsara dia ho an'ny tompo mihitsy ianao efa mifady ho an'ny Jesosy mihitsy ianao amen manokana fotoa nivavaka maharitra maty baiboly atao tena tsisy manelingelina anao mihitsy raha azo atao raha tsy misy zavatra may avelao telefôny aoka anokana fotoana hitady ny tompo ianao hitady ahy ianareo dia hitanareo rakatsahanareo mifinareo rehetra azo lazay hoe sabatra iatsika satria isan-kerinandro atao am-piangonana misy fahafahana afaka mifaly any mba manaovana andray mandeha sambolana azy fa mampahery anao saty amen efa tsy afaka ianao misabotsy any tokantramonao manaova amen rehefa zay manatrika eto mbola manana fahavalo tsika mbola makafanahatsika ny fahavalo a manana fitaovana be dehibe amosena atsika anota ny fahavalo tsy maintsy miatrika n'izany tsika raha tiatsika nibata ny fandresena tsy maintsy manana tenin'Andriamanitra tsika tsy maintsy mamaky baiboly sy mangetaeta ny tenin'Andriamanitra tsika tsy maintsy mahery mivavaka tsika mba ho feno ny fanahy masina afahantsika mandresy an'izany tompony hitantsika tsirairay avy manokana azatiko fa zay mandresy any nomena satroboninahitra tsy misy olona resy mahazo satroboninahitra zany fa zay mandresy any nomena satroboninahitra tahanao manokana